Namosaka ny avinany koa Andriamatogy Maxime Ralaiseny be ny tanànana Karobato teo aloha. Izy moa dia nanambara fa miaina ao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna Madagasikara ary mizotra ihany koa makany amin'ny tsy fanajana izay lalàna izay. Raha ny tombanesaka tao anatin'ny efa taona ny sy ny tetezamita dia lasa toetra raiky tapisaka ho an'ny mpanao politika malagasy ny tsy fanarahan-dalàna hoy Andriamatogy Maxime Ralaiseny be ny tanànana Karobato teo aloha ary nambarany fa toa lasa tany tsy tan-dalàna intsony Madagasikara ary tsy hita intsony ny lalàna jaina sy arovana. Mbola tsy tena hoe ny fanajana no sinina atao fa ny fanajana ny lalàna velona ny feno tany sy ny fanjakana dia anisany ataontsika hoe tsy maintsy arovana fa dia tena mahamenatra ary dia tena mampalahelo mihitsy zavatra mitranga hoe diso tafa ohatra loatra efa miopefy ny tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy tanisa zavatra maro fa mahafeno zavatra voalaza zavatra mitranga atao anatin'ny taona maro ary amin'izao tsika miteny izao dia tena mihamafy ny tsy fanarahan-dalàna. Misy mpanoratra anankiray miteny hoe efa tena lasa fanjakana tsy tan-dalàna miopefy araka ny tsy tokony izy intsony ny fanjakana malagasy misy amin'izao fotoana izao. Ary izay no naovana antsoava ny mpanao politika sy ny rehetra izay mijoro ho amin'ny famerenana ty firenena ity ho amin'ny fanjakana tan-dalàna ny diso tafahoatra loatra ary tafahoatra ny zavatra mitranga ary mila fandraisana andraikitra ny firenena tsirairay avy ary miainga amin'ny mpanao politika. Manao antsoavy zany ho amin'ny mpanao politika rehetra hoe tokony tanany teny mena, tokony manaraka ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny lalàna velona teto fanarahana amin'izao tetezamita izao ny tondrozotra ny lalàna velona teto ny iverenantsika amin'ny ara-dalàna ary horisoantsika amin'ny fifidianana. Tena efa diso tafahoatra ho satria na androm-panjakana iza dia tsy manara-dalàna. Manao antsoava amin'ny tompona andraikitra mikasika amin'ny fitaran'ny Andimbalala ihany koa Andriamatogy Maxime Ralaiseny izay nambarany fa efa mahenika ny 570 isanjaton'ny taontsika amin'izao fotoana izao ary mananisy ny keresy hanoanana eto amin'ny firenena ny tenany. Miantso ny tompona andraikitra eo anivon'ny fahefana mpanantanteraka mba hanao laharam-pahamehana ny ady amin'ny Andimbalala izy.